mitenynareo teo le raha namany iny moa hoe mba teo ompan'olotsainy ay sisy teo mbola ovy izy zao enao avy anao aty avy anao aty ty raha namany ty olo zao mihitsy ny ilaitsika miteny ny zavatra tsy mety ary tsy mikoso maso nefa manana hevitra mila tanora maromaro ohatranao ho alaiko conseil technique ianao ato amin'ny présidence hitondra ny marary an'ireo tanora reo hitondra ny tenin'ireo tanora reo ary anaraka amin'ny fampanantenana zay ho atao hoe reto ny zavatra ho atao dia mba hanosongozona ny ministra ao hoe ty mbola tsy vita ty mbola tsy atao ary tabataba amin'ny ainao manjery mena TVM mihitsy hoe zao ny mbola tsy vita zao ny tokony ho atao vita vitatsika zany monsieur le président aza matahotra anao vitatsika zany zay no ataotsika ianao nitondra tenin'ny tanora ary ao anatin'ny commission sy ny comité andrafitra an'ireo zay filan'ny tanora rehetrarehetra zay no ataotsika eto mialatsiny ho atsika tanora ho atsika mpianatra ary mialatsiny ihany koa indrindraindrindra ho atsika namana mpitsabo ary ihany koa ialanatsiny ho anareo izay nanana marary ny sahany ny plateforme à base na soins médicaux et infirmiers à domicile tany atokantrano tany tao anatin'ny savorivory isan-karazany ireny na dia manana ny agent infirmier à domicile ary izahay dia ny tenako moa mpandrindra manokana amin'izany dia mety misy fiantraikany tao anatin'izay fitsaboana izay satria tao anatin'ny fifandraisana nentina anarina irana ary dia ialako tsiny eto izay rehetrarehetra izay fa niezaka kosa ny fandamina tao anatin'ny fifandraisana isika ialako tsiny izay rehetrarehetra zay ialako tsiny ihany koa atsika mpiasa ny fahasalamana indrindraindrindra ianareo namana izay niara-niady tao anatin'ny covid-19 iny ho anareo CTC covid-19 fantako fa fifaliana ho anareo ny nahita ny tenako voatendro CT tao anatin'ny présidence satria efa ela sika no niady isika tao anatin'ny fifandraisana niady isika hoe ahoana afahana mba ho recruter isika fitolomana riavana dia samy nanana ny hevitra izay nieverana azy ny tsirairay izay aloha ny tiako ambara eto amintsika samy nanana ny hevitra atsika fa ny zavatra niarahantsika angambany hoe tsy rariny ny zavatra mahanjo ny firenena ary tokony hijoro ao anatin'izany rehetrarehetra zany isika tanora satria efa nambarako mbenimbeny fa ny tanora riavako tsy hoe ho avy ny Madagasikara ho avy nyity firenena ity fa ankehitriny ny firenena ity ka tsy tokony atao ambany ny zavatra mihitsiny ny fanehoan-kevitra izay ataon'ny tanora ny mpitondra riavako tsy mora ianao hoe anala mpitondra fa ny ataonao kosa dia manao ny lanceur d'alerte hoe ahoana ahafahan'ny mpitondra anankiray atsaro tena hitodika amin'ny andraikitra ampatsara azy amin'ny andraikitra fa ny amanokana riavako rehefa natao hoe miala ianao ity mpitondra ity miala ianao andraduely dia nanana ny hevitra tao anatiko ary nisy namana betsaka ianareo zay miseho zay tamin'izao fotoana zao hitanareo zany zavatra fa ianareo tsy mba hitanay tery amin'ny kianja izahay tompoko nandeha tena ny kianja izahay tsy mba nitambazana vola mitaky ny sonay tsy nisy diaspora nanampy fa ny herin'ny tenanay no nentinay tery amin'ny kianja rehefa nitolona izahay ary rehefa nahita fa betsaka ny naratra mbola zay ihany koa niantoka ny SSI niantoka ny compresse niantoka ny fanafody iray nidina sirtere ny olona nahita tsara sitrapoa nanampy misy antoko politika izy ireo fa izahay tsy mba nangataka ny tenako manokana tsy mba nangataka taminao fa volontaire ko nidina sur terrain nitarika
nanaitra ny fitondrana hoe tsy rary ny zavatra ataonareo ary zao ny fotoana ijoronay itsangananay fa ny mpitondra ry havako tsy fanalana chef de classe io ka hoe androany ianao tena azy miala de miala fa ny ataotsika dia tsy maintsy tsika mijoro ho fanerana amin'izay zavatra izay ry havako ny tena hoe initiative tato anatiko tato nandeha ny tolo samy nanana ny hevitra izay niheverana azy amin'ny ankapobeny ry havako ny ala ny filohan'ny radio amin'izao fotoana zao tsy hitatsika eto fa raha ny marina mbola eto miaraka miaina amintsika eto nyrehetrarehetra miara-ny asa taminy ka hoy izy ianao hoe miala izy dia zao sahady atsika mianakava efa misavoritaka arabaina manokana aloha andeha matoa prime ministre ary miarahaba amin'izay andraikitra nazy zay za manokana ry havako tsy mandositra fahavalo zany zay nena manokana ny anahy fahavalo dia atoniko ary atrehako izy eo izy mifantako inona ny tiany ho atao amiko manokana tsy fahotana miara-miasa amin'ny fahavalo amiko zany zay zavatra zay amiko fa mivavao azy ny teny soratra masina mbalana mivavao any fahavalonareo ry ao zanareo zany dia za manokana tsy mba andositra fahavalo mihitsy satria firenena ndresahana eto hevitra no iadina eto hevitra ka raha mbola misy ny zavatra anankiray kely tahaka an'ity hoe heverin'olona anankiray fa hoe ilananao ao anatin'ny fampandrosoana ny firenena na dia tsy nitakinao ara zay zavatra zay fa nitendreny ianao inona moa maharatsy n'izay zavatra tsy hitako hoe maharatsy an'izay ary raha ny fanovana ny titsika tanora ho atao dia nyzao ovao ny toe-tsaina ny toe-tsaina ary tompoko no anisany mahatonga ity firenena ity tahaka izao ny toe-tsainantsika malagasy ary ny toe-tsainantsika tanora eny manaranaka ao anatitsika ary hita ao anatitsika hoe mbola misy endrika fanavakavana vorokoditra satria ve mainty sahidy ka tsy mendrika azy ny hitondra anjara-biriky ho an'ny firenena satria mainty sahidy ny latsalatsaina ny esoesoana na nopaina na anaovana menace de mort isan-karazana manana zany manana message be deaibe azoko menace de mort ao anatin'izay zavatra zay ary indrindraindrindra ny fanavakavana vorokoditra fa hoe mainty ny mainty ry havako tsy fahavaly ny mainty ry havako tsy voatery ratsy ny mainty ry havako tsy voatery hitondra faharatsiana fa ny mainty manana hevitra